volo izay miteliky-afatra ka misy afatra lehibe nampitondrany ahy tianareo re ve zany afatra nampitondrany ahy zany tianareo re tia reny feo amin'ny anareo zao malefasy kely misy kabary nalefany ao satria izy tia oeto fa ozy izy hoe tsy maintsy alefa afatra dia notsika ny afatra nalefan'ny ramatovatiko dia mialy zany. Mila tsara manana anjara manokana ny fiarahamonina isika vehivavy. Raisitsika amin'izany ohatra ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana ny kovy fandrehatra vaovao dia ny etanol. Izay indrindra ny tetikasa voiziko ao anatin'ny andraikitra izay sahaniko amin'ny mahafoan'ny paisy fantenako izay fivondronan'ireo firenena afrikana ny amin'ny tontolo iainana. Koa ampitiavana sy ankafaliana no ilazako aminareo fa eto Ambilobe no ajoro ny usine voalohany amin'ny tetikasantsika izay amokatra izany etanol izany. Koa raisitsika vehivavy eto ny andraikitra anovan'ny fenitra fandrahoana sakafo ao-tokantrano amin'ny alalan'ny angovo madio sady mirary ny vidiny etanol no hiteraka asa maro ho antsika afaka volana vitsivitsy. Koa amin'izany ny vehivavy malagasy dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra ny tenako. Ary ny renareo tao zany dia ho ajoro afaka volana vitsy ny usine fanaovana etanol eto Ambilobe nanaovana zany voalohany tetikasa zany tompoklasy tovovavy.